any satria efa eto Jesosy aoka ianao tena entanentana indray amin'ny ty maraina ty eto mifanatry an'Andriamanitra fa manana fiaonana manokana amin'ny Jesosy ianao amen ndao tsika nandratra ny tanantsika dia hankasitraka an' Jesosy hoe misaotra Jesosy fa noentinao indray izay eto mifanatrehanao amin'ity maraina ity misaotra Jesosy fa na dia nisy ary ny sakatsakany dia natsoanao izay hoe eto mifanatrehanao mankasitraka Jesosy satria efa misy zavatra nomanao anay indray eto androany Jesosy izay ilay olona novidinao noharianao nitaominao afaka mihaona aminao indray mankasitraka Jesosy satria eto ianao mankasitraka satria mihaona amin'ilay mpahary anay izay mihaona amin'ilay mpamorona anay izay misaotra Jesosy fa eto ianao mankasitraka tompo fa eto ianao raha mety ianao dia andaontsika hifantoka sahady eo amin'i Jesosy ndao ny momba antsika rehetra ataontsika mitodika eo amin'i Jesosy na ny fisainantsika na ny fontsika na ny masontsika ny amintsika rehetra aza atao misy verina segondra ray akory azy fa aoka ianao androany tena ho tafiona amin'i Jesosy lazao hoe ny masoko afaka milaza an' Jesosy ve ianao hoe dia hibanjina anao amin'ity Seigneur, tu es ma raison de vivre. Tupo
Anio Jesosy ny safidinay dia ny eo an-tongotra ao. Androany izay manana fotoana afaka itiavana anao misimisy kokoa. Itoriana anao ny aty amin'ny fonay aty lalony fonay aty Jesosy hanambaranay ny fitiavanay anao. Misaotra Jesosy satria eto ny toerana tsara indrindra dia ny eto ampifanatry anao. Mety ho tapitra ny zavatra rehetra, mety ho foana ny zavatra rehetra. Fa androany Jesosy ny mbola hitempo dia ny fonay eo anao satria tianay loatra ianao ary maminay ny fanatry anao. Androany izay tena hiverina amin'ny ampisianay Jesosy ilay mpiankohaka marina, ilay takinao Jesosy mampiondrika ny mombanay rehetra izay. Jesosy hoentinay ny tenanay mba ho fanatra velona. Androany Jesosy eto anatrehanao aoka tena hisy afo miredareda tompo ny fonay tena mirehatra ao anao Jesosy, mirehatra amin'ny fitiavana anao tompo. Seigneur, ce matin, reçois l'adoration de ton peuple qui se prosterne devant toi. Seigneur, je veux tout centrer sur toi et rien que sur toi. Adno konzava charech. Fatei nao. Tapicani musi Vidan fidera Nijamana tunanga Te anul chansara injinjawana Jesus. Te anulucha Semeji kianga Ampifani funa Ampifani funa Doble la zanzica mfutika rechi Natal chaza muzika Tapicani musi Vita fidera Anitimarana et Israël T'es manante alors Nous nous approchons de ton trône Te anulucha Semeji kianga Parfum de bonne odeur Ampifani funa See
Misaotra Jesosy fahitanao. Misaotra Jesosy fa tsapana ny fanatrehanao. Misaotra anao izay Andriamanitra fa tena faly izay eto anatin'ny tranonao. Miankohaka aminao izay. Manandratra anao amin'ny toerana avo indrindra izay. Feno izay fanahy masina. Ianao fanahy izay tsoka n'Andriamanitra. Midina feno eto aminay. Halleluja. 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 Dao tsika mbola ifantoka ao anatin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Fa tena fahasoavana lehibe atsika mbola afaka mijoro eto amin'ny tranon'Andriamanitra. Fahasoavana lehibe ho atsika no mbola afaka mandray an'izany fanatrehana feno izany. Satria maro ireo izay nangetaheta ho avy eto. Maro ireo izay nangetaheta hiaraka amintsika eto. Fa isika eto aloha izao no mbola tafahoana eto. Eto an-tranon'Andriamanitra. Ndao isika izara an'ity salamo anankiray ity. Salamo fa 720. Salamo fa 720 dia andao iarahantsika miventy, andao iarahantsika manandratra ny andininy voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha-efatra. Sika rehetra andao tsika amaky mafy, andao hipololotra atao amin'ny olontsika izany salamo izany. Salamo nataon'i Davida. Jehovah ny fahazavako sy famonjenay. Iza no atahorako?
Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny haiko, iza no ango vitako. Raha manantonay inana nofoky ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafitohina kalavo. Na dia misy antokony toby hiady amiko azy, tsy atahotra ny foko. Na dia misy ady miatra amiko azy, dia atoky ihany aho. Zavatra iray loha no angatahako tamin'i Jehovah, izany no tadiaviko, dia nitoetra amin'ny Jehovah amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempolony. Amen. Ary tsy tena diso toerana isika anio, fa androantsika dia hifaly hijery ny fahasoavan'i Jehovah sy handinika ny tempolony. Chers frères et sœurs, nous sommes encore heureux de vous recevoir durant ce culte, et c'est une grande grâce encore que nous avons d'être ensemble parmi les frères et sœurs ici en Junj. Nous aimerons vous partager ce psaume, le psaume 27, tous ensemble. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. Et de qui aurais-je peur? Quand ceux qui me font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ceux qui trébuchent et qui tombent, et si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Et je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, et pour contempler la magnificence de l'Éternel, et pour admirer son temple ici. Et bienvenue dans le temple du Seigneur maintenant, vous tous qui nous suivez en ligne. Amen. En tout ce qui yary kisaotra ny zany andriamanitsika zany fa tena fahasoavana natongavantsika eto, tena fahasoavana ahafahantsika mijery an'izao tempolony izao, ary tena fahasoavana ahafahantsika migoka feno an'izany fanatrehana zany. Antotsika mba hisaotra anazy, ndaotsika mba hanokana fotoana hiaraka hivavaka hisaotra ny amin'ny fanavotana omeny antsika, ndaotsika mba hisaotra ny amin'ny zavatra rehetra natao tamin'ny herinandro iny ka mbola velonaina toy izao isika, mbola nahazo fandresena isika, mbola afaka nahazo zavatsoa be dia be isika, mbola maro amintsika koa nefa nahazo fahagagana, satria misy fahagagana maro andrasantsika amin'izao farantaona izao. Andaotsika hiaraka hiombona mivavaka, andaotsika hisaotra, andaotsika hiteny mafy hanome an'izany fisaoran'izany eto amin'ity tempoly ity. Misaotranao izay Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra izay menao anay tamin'ny herinandro. Misaotranao tamin'ny fitondranao mahagaga ny fiainanay. Misaotranao amin'ireo zavatra maro be nataonao tamin'ny ankonanay tsirairay avy, ny amin'ny fanasitranana, ny amin'ny fiainana be dia be, ny amin'ny zavatra izay nataonao tao ambany tananay, na ny vola hivezivezena, na ny frais, na ny vola sakafo, na ny hofatrano, na ireo zavatra maro be izay mbola vitanay amina nefanao. Dia misaotranao satria tena loharany mpitiavana, loharany mpahasoavana avy any aminao izany. Notre Père, nous te remercions encore pour les bienfaits nombreux que tu as montrés dans notre vie. Nous te remercions encore car tu as conduit notre vie en toute sécurité. Tu as béni chacun des gens de nos familles. Tu as béni chacun des gens des endroits où nous travaillons. Car ta bénédiction ne s'est pas tarie, mais s'est renouvelée encore chaque jour. Merci Seigneur. Merci Père, parce que tu es un Père bienveillant. Tu es un Père qui nous donne en abondance. Tu nous as encore donné la vie et tu nous donneras encore en abondance. Pour toutes choses que tu as fait pour nous, pour toutes choses que tu as dressées de nous, nous sommes remplis de louanges, nous sommes remplis d'adoration. À toi seul revient l'honneur et la gloire pour le siècle des siècles. Merci Père. Misaotranao Jesosy. Misaotranao Jesosy tamin'ny fitantananao fiainanay. Misaotranao Jesosy fa mbola ianao koa mbola mifonao anay isan'andro. Na nisy lalana ratsy ary ny diavinay dia mbola teo akaikinay ianao niaro anay. Mbola nivavaka mifonao anay ianao Jesosy. Ianao Jesosy dia maminay. Misaotranao Andriamanitra fa mbola niay anay ianao, mbola niaro. Ianao mbola nanome anay zavatra rehetra izay nilainay tamin'ny herinandro. Misaotranao Andriamanitra.
misaotra fanahy masina nameno anay tamin'ny herinandro iny misaotra tamin'ny bitsibitsika ao tatatsofinay misaotra tamin'ny anao mbola nanoro lalana anay fanahy masina misaotra anao fanahy masina mbola namerimberina nyreo teny tataponay reo teny fikasana ho anay reo teny pasoavana reo teny rehetra zay manome fiarovana ao anay misaotra fanahy masina fa nameno anay foana ianao nameno ny fonay anao nameno ny fanahinay anao nameno ny sainay anao misaotra fanahy masina misaotra jesosy misaotra andriamanitra alleluia alleluia amen tena eto amintsika jesosy tena mameno antsika ny fanahy masina andaosika mbola hitohy fiderana mbola hitohy fankalazana ny zan'andriamanitra maheritsika zany fa tena andro ray to azato anio ary reo zay tena te ho fenon'andriamanitra te ho feno ny fanan'andriamanitra dia ho feno izy androany reo zay te ahita an'andriamanitra dia ahita azy androany reo zay miandrandra ny tanany asa mahery dia tena ahita an'izany koa izy androany amen. Alléluia. Alléluia. Faly anao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Andaontsika hitehaka sy hirakoraka mafy ho an'i Jesosy. Acclamons fort pour Jésus, pour le Saint-Esprit et pour notre Père qui assiste dans ce culte. Mankasitraka Jesosy satria afaka manandratra fiderana indray tsika. Amen. Dao androany tena entanentana mihitsy satria Jesosy mendrika nomena tsara indrindra. Dao androany fanatim-piderana no entsika eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sa tsy izany ve? Atsangano ny tananao roa. Atsangano ny tananao roa. Dia teneny Jesosy hoe Jesosy reto tanako reto anandratako anao. Izy misy feo amin'ity maraina ity. Zay rehetra manam-peo izy anandrapeo. Anandratra ny Jesosy. Amen. Louons le Seigneur de tout notre cœur. Era o
antsika mbola ilaza any jesosy hoe jesosy tsy misy toanao ary tsy misy tahaka anao izany mahatonga anay jesosy metanetana eto amin'ny fanatrehanao amin'ity maraina ity satria eto anatrehan'ny mpanjakanay izay manoloana amin'ny tomponay izay. Seigneur, nous voulons juste déclarer en ce jour que nul n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Tompo nyerinao dia mihoatra an'izao rehetra izao ary tsy misy azo oharina aminao tompo. Tianay lazaina amin'ny fonay rehetra izany. Oh Seigneur, qui est comme toi, qui est comme toi. Nahitady izahay, nahitady tsy hahita toanao. Tsisy afaka ampilarina aminao Jesosy. Amin'ity maraina ity ny vahoakanao dia miankohaka eto anatrehanao, miondrika eto amin'ny fanatrehanao. Just
Sotranao zahay ry Andriamanitra io. Nous te remercions, notre Dieu. Faly be zahay amin'ity androandroany ity. Nous sommes dans la joie aujourd'hui Satria efa mitsidjo manokana zao fotoana izao ianao. parce que tu es parmi nous aujourd'hui. Jesosy zanakao ilay mpamonjy anay efa eto raha teo. Jésus, ton Fils, notre Sauveur, est ici. Amin'ny anaran'i Jesosy nijoroko eto androany. Au nom de Jésus, je me tiens ici Anambarako ny amin'ny sitraponao Andriamanitra. pour annoncer ta volonté, Seigneur, Mba toka zao fiangonana izao ho fiangonana ankasitrahanao tokoa. pour que cette église soit une église que tu as créée. Tsara ianao Andriamanitra. Tu es bon, ô Dieu. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mazoto toerana avokotsika rehetra Vous sy pouvez ianareo prendre mpitarika place. fiderana. Vous pouvez prendre place. Ny lohatenin'ny afatra entiko amintsika rehetra androany dia ity. Le thème d'aujourd'hui, c'est ceci. Fantatry ny fanahinao ve Jesosy? Ton âme connaît-elle Jésus? Averiko indray, fantatry ny fanahinao ve Jesosy? Je répète encore, ton âme connaît-elle Jésus? Mila mahafantatra an Jesosy ny fanahintsika. Notre âme doit connaître Jésus. Fa izany ny antoka no avintsika ray manontolo mandritry ny fahavelomantsika eto ambony tany. Parce que cela garantit notre avenir pendant notre existence sur terre. Sokafa ny Baiboly ao amin'ny marika toko faefatra andiny fa 5:30 ka hatramin'ny andiny fa 1:20. Ouvrez votre Bible dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Avy hatrany dia vakina amin'ny teny frantsay lay tenin'ny Baiboly. Nous allons lire au nom de Jésus. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Ry fiangonana rehetra manarika zao fotoan-dehibe izao. Chère Église qui assistez à ce grand culte, Ho anareo ihany koa izay manaraka zao fotoana zao en ligne. et vous tous qui nous suivez en ligne, Ametraka fanontaniana aminareo aho ka ino tsara. je vais vous poser une question, soyez attentifs. Hatraiza ny fahafantaran'ny fanahinao an Jesosy? Jusqu'où ton âme connaît-elle Jésus? Averiko indray le teny hoe hatraiza ny fahafantaran'ny fanahinao an Jesosy? Je répète encore, jusqu'où ton âme connaît-elle Jésus? Mino azo ho zanak'Andriamanitra ve ianao? Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Mino azo ho mpamonjy ity zao tontolo zao ity ve ianao? Crois-tu qu'il est le Sauveur du monde? Mino azy ho mpanasitrana ny aretina rehetra ve ianao? Crois-tu qu'il guérit toutes les maladies? Mino azy ho mpamaolana ve ianao? Crois-tu qu'il résout les problèmes? Mino azy ho lalam-pitahina ho anao tokoa ve ianao? Crois-tu qu'il est le chemin de ta bénédiction? Tena manaiky an'izany ve ny fanahinao? Est-ce que ton âme reconnaît cela? Tsy ny sainao no takiana mba afantatra an Jesosy fa ny fanahinao no takian'Andriamanitra mba afantatra an Jesosy. Ce ne sont pas seulement tes pensées qui doivent connaître Jésus, mais c'est ton âme qui doit connaître Jésus. Satria rehefa mahafantatra an Jesosy ny fanahinao dia azo antoka fa ho lasa olona manam-pinoana be mihitsy ianao. Parce que quand ton âme connaît Jésus, c'est assuré que tu auras beaucoup de foi. Voalaza ny Hébreu toko fa 2:9 matsy. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, Rehefa tsy ao amin'ny olona anankiray ny finoana dia tsy misy azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainany. quand quelqu'un n'a pas la foi, Dieu ne peut rien faire dans sa vie. Hitovy amin'ny olona rehetra eto ambony tany ity ihany ny olona mpivavaka raha ohatra ka tsy manana finoana izy. Les croyants qui n'ont pas la foi ressemblent à toutes les personnes ordinaires. Tena rabaka teny hitovy amin'ny olona rehetra ihany ny mpivavaka rehefa tsy manana finoana izy. Littéralement, les croyants qui n'ont pas la foi ressemblent aux personnes ordinaires.
mametraka zany fantaniany zany mantsy ao satria Je vous pose cette question parce que maro amin'ny olona pino no tsy mahafantatra mazava hoe iza marina mo Jesosy. beaucoup de croyants ne connaissent même pas qui est vraiment Jésus. Pino izy, Il est croyant, kristianina izy, il est chrétien, olon'Andriamanitra ny titra entiny na aiza n'aiza misy azy. il porte le titre d'homme de Dieu partout où il va. Fa saingy ny olona dia izao ny fanahiny tsy mahafantatra hoe iza marina mo Jesosy. Mais voici le problème, son âme ne connaît pas qui est vraiment Jésus. Ekena ny sainao mahalala hoe iza mo Jesosy. Certes, tes pensées connaissent qui est Jésus, Fa lay fanahinao tsy mahalala hoe iza marina mo Jesosy. mais ton âme ne connaît pas qui est vraiment Jésus. Kanefa amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika ry fiangonana mila mahafantatra an Jesosy ny fanahintsika mba hananantsika filoana lehibe. Et pourtant, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, notre âme doit connaître Jésus pour que nous puissions avoir une grande foi. Somary tsindry kely hoe rehefa tsy manana fahalalana an Jesosy ny fanahintsika dia tsy afaka nianana finoana mihitsy isika. Je souligne encore que quand notre âme ne connaît pas Jésus, nous ne pouvons pas avoir la foi. Kanefa miankina amin'ny finoantsika no avintsika rehetra. Et pourtant, notre foi garantit tout notre avenir. No avintsika amin'ity faraparan-taona ity. Notre avenir pour cette fin d'année, No avintsika amin'ny taona vaovao io. notre avenir pour la nouvelle année. Efa nahazo andreo apôstôly mantsy zany atao hoe fiainana tsy manana finoana izany. Cela est déjà arrivé aux apôtres, cette vie qui n'y avait pas de foi. Tsy nanana finoana ry zareo satria ny fanahiny mihitsy no tsy nafantatra an Jesosy. Ils n'avaient pas la foi parce que c'est vraiment leur âme qui ne connaissait pas Jésus. Apôstôly Jesosy ry zareo. Ils pensaient que c'était un apôtre. Mpianatra Jesosy ry zareo. C'était des apôtres de Jésus et des disciples de Nanaraka Jésus. fifanana tamin'i Jesosy ry zareo. Ils ont reçu une formation de Jésus. Fa saingy tsy fantatry ny fanahiny zareo hoe iza marina mo Jesosy. Mais leur âme ne connaissait pas qui était vraiment Jésus. Ary raha tsara kely tantara arak'ilay novakina tamintsika teo. Soyez attentifs à l'histoire que nous avons lue tout à l'heure. Ndre mandeha ho Jesosy tamin'ireo apôstôliny. Un jour, Jésus a dit aux apôtres, Hiala eto isika fa ho eny am-pita. nous allons partir d'ici, nous allons à l'autre bord. Andeha lakana isika ho eny am-pita. Nous allons en barque sur l'autre rive. Le lakana nentin'izy ireo moa tsy le lakana fahitantsika fakana fasika ireny fa lakana lehibe azo atorotoriana ao anatiny. Ce n'était pas une petite barque pour porter du sable, mais c'était une grande barque où on pouvait s'endormir. Dia roso tokoa ny nidin'izy ireo ho eny am-pita. Et ils s'en allaient sur l'autre rive. Kanjo rehefa nandeha ry zareo dia tonga ny tafiotra mahery vaika ary nahery dia nahery ny herin'ny onja. Et pendant qu'ils s'embarquaient, il y avait un grand violent et de grandes vagues. Dia amin'ny mampanarato ny akamaroan'ireo apôstôly dia niezaka namaolana ry zareo. La plupart des apôtres étaient des pécheurs. Ils essayaient de résoudre le problème. Namaolana araka ny fahaizany ry zareo. Ils essayaient de résoudre le problème selon leur connaissance. Kanjo tamin'ny farany tsy nanantena ho velona intsony ry zareo. Mais à la fin, ils n'avaient plus l'espérance d'être en vie. Tsy nanantena no velona satria mafy be ny herin'ny tafiotra sy ny herin'ny ojan-dranomasina. Ils n'espéraient plus être en vie parce que le vent était très violent et les vagues également. Tsy tao amin'izy ireo ny finoana fa ho tafavoaka velona izy zareo. Ils n'avaient pas la foi de s'en sortir vivants. Kanefa ke Jesosy Kristy niaraka tamin'izy ireo tao anaty lakany. Et pourtant, Jésus-Christ était avec eux dans la barque. Ary ambonin'izany ry zareo indreka apôstôliny Jesosy. Et par-dessus tout, ils étaient des apôtres de Jésus. Fa zay ny zava-nisy tsy nana finoana ny ho velona intsony ry zareo nanoloana ny olana zay natrehany. Mais c'est ce qui s'est passé. Ils n'avaient plus la foi d'être en vie devant le problème qu'ils affrontaient. Satria nahoana? Pourquoi? Satria ny fanahiny tsy nafantatra hoe iza marina moa ity Jesosy zay arahantsika ity. Parce que leur âme ne connaissait pas qui était vraiment ce Jésus qu'ils suivaient. Hitanao amin'izany ry havana ny akony ratsy rehefa tsy mahafantatra ny Jesosy ny fanahintsika.
Et tu vois donc, bien-aimé, l'impact quand nous ne connaissons pas Jésus. Tsy hanam-pinoana zany mihitsy isika eto ambony ty tany ity. Nous n'aurons pas la foi sur cette terre. Ary zany no olana mahazo ny olon'Andriamanitra be dia be. Et c'est le problème qui arrive à beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu. Andao dia vakintsika eo amin'ilay andininy fa raika amby fapolo Jaona toko fa Marka toko fa efatra teo hoe. Nous allons lire Marc chapitre 4, verset 41. Ary natao ohatr'indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ity fandrivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Mazava be mihitsy ny teny naloky ny vavan'izy ireo. La parole de leur bouche était très claire. Fa tsy tao amin'ny finoana fa Jesosy dia mahavoavody azy ireo manoloana ny sarotra rehetra. Ils n'avaient pas la foi que Jésus pouvait les secourir devant tous les problèmes. Ekena fa apôstôly Jesosy ry zareo. Certes, ce sont les apôtres de Jésus. Ekena fa nanaraka fifanana tamin'ny alalan'i Jesosy ry zareo. Certes, ils ont reçu une formation de la part de Fa Jésus. saingy ny fanahiny tsy nafantatra hoe iza moa ity Jesosy zay arantsika ity. Mais leur âme ne connaissait pas qui était Jésus qu'ils suivaient. Ry havana malala manalika zao fotoan-dehibe izao. Bien-aimés qui assistaient à ce grand culte, mila mafantatra ny Jesosy ny fanahinao. ton âme doit connaître Jésus. Tsy ampy raha hoe ny sainao fotsiny no mafantatra an Jesosy hoe iza izy. Cela ne suffit pas si tu connais seulement Jésus intellectuellement. Fa mila mahazo révélation ny fanahinao hoe iza marina moa Jesosy. Mais ton âme doit recevoir une révélation de qui est Jésus. Ndre mandeha ihany keo dia nisy tantara tahako zao. Un jour, il avait aussi une autre histoire. Nametraka fanontaniana tamin'ireo mpianatra marobe Jesosy. Jésus a posé une question à tous ses disciples. Tamin'izany fotoan'izany matsy olona be dia be no nanaraka Jesosy. Parce qu'à cette époque, beaucoup de personnes suivaient Jésus. Ary nomena anarana hoe mpianatra Jesosy reny olona be dia be reny. Et toutes ces personnes étaient appelées disciples de Jésus. Dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianatra ireo. Et Jésus disait à ses disciples, Ataon'olona ho iza moa zanak'olona ho Jesosy. d'après les hommes, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Iza no ahafantaranareo ahy ho Jesosy. D'après vous, qui suis-je? Dia samy nanana ny valiteny moa ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany. Chacun avait leur réponse à cette époque. Taorinan'izay indray dia nitodika manokana tamin'ireo apôstôly Jesosy. Après cela, Jésus s'est tourné vers les apôtres. Satria ireo hoy aho no tena nanaraka fifanana mivantana tamin'i Jesosy. Parce que, comme je disais, c'est eux qui avaient suivi une formation directe venant de Jésus. Dia hoy Jesosy tamin'ireo apôstôly, Et Jésus a dit aux apôtres, ianareo apôstôly manao aho iza moa ianareo. d'après vous, les apôtres, qui suis-je? Iza no hamantaranareo ahy. D'après vous, qui suis-je? Comment me connaissez-vous? Rehefa nandrea zany fanontaniana zany ireo apôstôly, Quand les apôtres ont entendu cette question, dia nianahana izy rehetra. ils ont tous hésité. Tsy sanamaly ny fanontaniany Jesosy izy rehetra. Ils n'osaient pas répondre à la question de Jésus. Fa i Petera ihany no afaka niteny. Mais seul Pierre pouvait parler. Izy ihany no afaka niteny tao am-pony. Lui seul pouvait parler dans son cœur. Ataoko efa kintsika ny Matthieu toko fa 9 andeny fa 7 ka hatramin'ny 10 Allons lire Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritany Kasaria Filipo Jesosy dia nanontany mpianana izy ka nanao hoe ataon'olona ho iza moa ny zanak'olona. Dia hoy ireo, hoy ny sasany Jaona Mpanabatisa ianao, hoy ny sasany Eli ianao, ary hoy ny sasany Jeremia ianao na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy tamin'ny todika tany amin'ireo apôstôly zany Jesosy, fa ianareo kosa manao aho izy. Dia nianana ny olona rehetra. Fa Simona Petera nanao hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe voalohany sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofa mandra no naneho anao izany fa ndraiko izay ny an-danitra. Faharoa, izao Jesosy milaza aminao kosa ianao no Petera, ary ambony ty vatolampy ity no ahoroko fiagonako.
ary mivavady fiainatsita tsy aresy azy. Fatelo, omeko anao ny fanalahidiny lanitra, fanjakany lanitra, dia lakileny lanitra. Ka na inona fehezinao ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra. Ary na inona vahanao ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Araky io teny novakina io dia samy manana ny filazany olona rehetra rehefa nanontaniany Jesosy hoe iza mo ao aminareo. Selon cette parole que nous avons lue, chacun avait leur propre avis quand Jésus a demandé « Qui suis-je » Hoy olona ianao no Jona Mpanabatisa. Les gens disaient « Tu es Jean-Baptiste ». Hoy olona sasany ianao no Élie. D'autres disaient « Tu es Élie ». Hoy olona sasany ianao no Jérémie. D'autres disaient « Tu es Jérémie ». Hoy olona sasany ray amin'ireo mpaminany lehibe ianao ry Jesosy io. Et d'autres disaient « Tu es l'un des grands prophètes, Jésus ». Fantatr'ireo olona be dia be ireo fa niaraka tamin'ny isanandro Jesosy. Toute cette foule savait que Jésus était là tous les jours. Fa saingy mitovy amin'ny mpanompon'Andriamanitra malaza fotsiny ihany no nahafantarany an Jesosy. Mais ils considéraient Jésus comme un grand serviteur de Dieu. Eny, na dia ireo apôstôly azy. Oui, même les apôtres. Averiko indray ireo apôstôly dia nanaraka fifanana mivantana tamin'i Jesosy. Je répète encore, les apôtres avaient reçu une formation directe venant de Jésus. Fa rehefa tena nanontaniany Jesosy ireo apôstôly hoe iza moa no amataranaareo ahy. Mais quand Jésus a demandé aux apôtres « Qui suis-je d'après vous ?» dia tsy nanakambara ny apôstôly rehetra. ils n'avaient pas de réponse Satria tsy mahafantatra hoe iza marina moa Jesosy. parce qu'ils ne savaient pas vraiment qui était Jésus. Fa Petera irery ihany no nafantatra hoe iza marina moa Jesosy. Mais seul Pierre savait vraiment qui était Jésus. Olazaiko aminareo rehefa avy eo ny antony natonga Petera nafantatra ny fanahany hoe Jesosy no Mesia, Jesosy no Kristy. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi l'âme de Pierre savait que Jésus était le Messie. Ry fiangonana manaraka ty fotoan-dehibe ity. Chère Église qui assistait à ce grand culte, Ho anareo izay mandray andro hafatra izao any amin'ny tanàna misy anareo any. vous tous qui suivez ce culte en ligne, Raha tsy mbola mahafantatra an Jesosy ny fanahinao, ny fanahintsika dia tsy hanana finoana an'Andriamanitra izany mihitsy isika. si ton âme ou notre âme ne connaît pas encore Jésus, nous n'aurons pas de foi. Averiko indray hoe raha tsy mbola mahafantatra an Jesosy ny fanahintsika dia tsy hanana finoana an'Andriamanitra izany mihitsy isika. Je répète encore, si notre âme ne connaît pas encore Jésus, nous n'aurons pas de foi en Dieu. Hitovy amin'ny olona rehetra ihany isika. Nous serons comme les hommes ordinaires. Tsy hanana finoana isika hoe mahay zavatra rehetra Jesosy rehefa tsy manana fahalalana an Jesosy ny fanahintsika. Nous n'aurons pas la foi que rien n'est impossible à Jésus quand notre âme ne connaît pas Jésus. Mpino ianao, kristianina ianao, Tu es croyant, tu es chrétien. tena ekena fa zany tokoa ianao. Certes, tu l'es vraiment. Fa ny zavatra tsy maintsy sogadina ho kivolava ianao na hitomany mihitsy ianao manoloana ny sarotra rehetra andalovana. Mais ce qui va se passer, tu seras souvent découragé et tu pleureras souvent devant les obstacles que tu affronteras. Efa nandika ny fiainan'ny olona zao tontolo zao ve ianareo? Est-ce que vous avez déjà observé la vie des hommes sur Raha cette miresaka terre? amin'ireny olon'ireny ianareo dia olona mahafantatra ny fisian'Andriamanitra izy ireny. Vous allez voir que ces personnes connaissent l'existence de Dieu. Mahafantatra ny Jesosy ihany koa izy ireny.
Ces personnes-là connaissent aussi Jésus, fa saingy fatany amin'ny alalan'ny sainy fotsiny ihany mais ils le connaissent seulement intellectuellement. fa lay fanahiny tsy mahafantatra ny Jesosy hoe iza marina moa Jesosy. Mais leur âme ne connaît pas qui est Jésus. Zany indrindra no antony mahatonga ny maro amin'ireny olon'ireny rehefa tody zavatra sarotra aleony manatona mpanandro manatona piskidy toy izay hitodika amin'Andriamanitra ilay nahary azy. C'est pourquoi la plupart de ces personnes, quand ils rencontrent des problèmes, ils s'adressent à d'autres dieux et non pas au Dieu créateur. Tahaka izany daholo ny zavatra tsy maintsy mitraka rehefa tsy mahafantatra ny Jesosy ny fanantsika. Voilà ce qui va se passer quand notre âme ne connaît pas Jésus. Azonao hamarinina amin'ny zavatra iainanao ankehitriny zany. Tu peux justifier cela par la vie que tu vis actuellement. Raha tsy mbola mahafantatra ny Jesosy ihany koa ny fanantsika dia ho ratsy toe-panahy isika. Si nous ne connaissons pas Jésus par notre âme, nous aurons de mauvaises attitudes. Mpino anao, kristianina anao fa masay manota. Tu es croyant, tu es chrétien, mais tu oses pécher. Ny mpino kristianina nge tsy tokony hanota mihitsy raha ny voalaza amin'ny Baiboly. Les chrétiens ne doivent jamais pécher selon la Bible. Ary na dia misy ary mifakapanahy dia afaka mijoro tsy hanota ianao. Et même s'il y a la tentation, tu peux tenir ferme et ne pas pécher. Fa rehefa tsy mahafantatra ny Jesosy ny fanahinao dia ratsy te-panahy ianao ary mahavita manota. Mais quand ton âme ne connaît pas Jésus, tu auras une mauvaise attitude et tu oseras pécher. Mpino anao olon'Andriamanitra ianao fa ratsy fo. Tu es croyant, tu es chrétien, tu es un homme de Dieu, mais tu as un mauvais cœur. Fantatrao tsara ny voalaza Baiboly hoe mila madio am-po isika. Tu sais bien ce que la Bible dit, que nous devons avoir un cœur pur. Mila tsara fo isika. Nous devons avoir un bon cœur. Fa tsy vitanao ny aina amin'izany raha tsy fantatry ny fanahinao Jesosy Kristy. Mais tu n'arriveras pas à vivre ainsi si ton âme ne connaît pas Jésus-Christ. Mpino anao olon'Andriamanitra anao fa saingy ratsy saina tahaka ny Jetilisy. Tu es croyant, tu es un homme ou une femme de Dieu, mais tu as de mauvaises pensées comme les païens. Ratsy saina tahaka ny Jetilisy ianao satria tsy fantatry ny fanahinao hoe iza marina moa Jesosy. Tu as de mauvaises pensées comme les païens car ton âme ne connaît pas Jésus. Tamin'ny herinandro eny aho tafahoana tamina vehivavin'Andriamanitra anankiray. La semaine dernière, j'ai rencontré une femme de Dieu. Vehivavin'Andriamanitra moa no ilazako azy satria vadina pasteur. C'est une femme de Dieu parce que c'est l'épouse d'un pasteur. Dia nandreny tantaran'io vehivavy io aho. J'ai entendu l'histoire de cette femme Dia niresaka taminy. et je lui ai parlé. Dia hoy aho hoe maninona ianao no manana fiainana tahako izao manao zavatra tahako izao. Et je lui ai demandé pourquoi tu as une vie pareille et que tu fais des choses pareilles. Dia zao no navaliny ahy. Et elle m'a répondu, Tena maloto amin'izy ireny no foko. parce que mon cœur est mauvais. Tena ratsy amin'izy ireny no foko. Mon cœur est vraiment mauvais. Dia hoy aho hoe ranabavy eo ianao ke mpanompon'Andriamanitra e ga anao tsy mahay ny voalaza amin'ny Baiboly. Et je lui ai dit, tu es un serviteur de Dieu, tu ne connais pas ce que la Bible dit. Na inona ny zavatra nataony taminao maninona ny fonao avelanao maloto avelanao ratsy. Quel que soit ce qui t'est arrivé, pourquoi tu laisses ton cœur être mauvais et être impur? Tonga dia fantatra vetrany hoe ny fanahiny tsy mbola mahalala an Jesosy hoe iza marina moa Jesosy. Alors je savais tout de suite que son âme ne connaissait pas encore qui était Jésus. Fa ny fanahin'ny olona mahalala tsara hoe iza marina moa Jesosy dia hitahiry fony ho madio lalandava izy. Mais ceux qui connaissent dans leur âme qui est Jésus, ils garderont toujours leur cœur pur. Ratsy toe-panahy ny olona tsy manana fahalalana an Jesosy ny fanahiny. Ceux qui ne connaissent pas Jésus dans leur âme ont de mauvaises attitudes. Mavita manao tsy fanao izy. Ils arrivent à faire n'importe quoi. Ary possible hiamotra severinalana zany olo zany. Et cette personne peut regresser et rebrousser chemin. Tato amintsika zao dia efa nahitana olona efa nisotran'Andriamanitra efa nandray zava-tsoa tany an-danitra. Dans notre église, nous avons déjà vu des personnes que Dieu a guéries et qui ont reçu des Kanefa bénédictions. tateoriana niala tamin'i Jesosy, Mais plus tard, ils ont abandonné niala Jésus. tamin'Andriamanitra. Ils ont abandonné Dieu. Tsy manompo an'Andriamanitra intsony Ils ne servent plus Dieu satria tsy fantatry ny fanahiny hoe iza moa Jesosy Kristy. parce que leur âme ne connaissait pas qui est Jésus. Ka tsy mampaninina azy ny hoe za tsy hanompo an'Andriamanitra intsony. Et cela leur est égal qu'ils ne vont plus servir Dieu. Raha tsy mbola mahafantatra an Jesosy ny fanahintsika dia
Si notre âme ne connaît pas encore Jésus, iady irery foana ianao malona ny olana sy ny ady atrehana. tu seras toujours livré à toi-même devant tous les problèmes que tu affronteras. Normal be raha miady rery ianao. C'est normal que tu seras livré à toi-même. Satria tsy afaka ny anampy, tsy afaka ny amonjy ny olona tsy manana finoana an Jesosy lay Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao. Parce que le Dieu, créateur de toutes choses, ne peut pas sauver ceux qui ne croient pas en Jésus. Hitan'Andriamanitra avy any an-danitra ianao fa mpino kristianina. Dieu voit du ciel que tu es chrétien. Hitan'Andriamanitra avy any an-danitra ianao fa mitondra titre hoe olon'Andriamanitra. Dieu voit du ciel que tu portes le titre d'homme ou de femme de Dieu. Fa saingy jeren'Andriamanitra fotsiny. Mais Dieu regarde seulement Satria tsy ao aminao le finoana. parce que tu n'as pas la foi. Tsy ao aminao le finoana no ianao tsy no ny fanahinao tsy malala an Jesosy Kristy. Tu n'as pas la foi parce que ton âme ne connaît pas Jésus-Christ. Tiantsika zanak'olombelona nge Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Le Dieu créateur du ciel et de la terre aime les êtres humains. Tena tiantsika izy. Il nous aime vraiment. Zay no antony natokan'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe omeko ny zanako latokako. C'est pourquoi Dieu a décidé de donner son Fils unique. Ankoatran'le programme hoe hovonjena amin'ny alalan'i Jesosy ny fanahintsika. Il a fait le plan de sauver notre âme à travers Jésus. Dia nomen'Andriamanitra antsika Jesosy mba hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny olana sy ny sarotra rehetra izay midona amintsika. Et il nous a donné Jésus pour qu'il nous délivre de tous les problèmes que nous affrontons. Amin'izao vaninandro farany diavintsika zao Dans ces derniers jours que nous traversons, dia manana programme Andriamanitra hamonjy antsika manoloana ny olana manoloana ny ady. Dieu a un plan pour nous sauver devant les combats et les difficultés. Tian'Andriamanitra ahitany famonjena isika amin'izao faraparan-taona izao. Dieu veut que nous ayons le salut en ces derniers jours. Kanefa inona moa ny azon'Andriamanitra atao raha ohatra ka hitany ianao tsy manana finoana no ny fanahinao tsy manana fahalalana an Jesosy. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire s'il voit que tu n'as pas la foi parce que ton âme ne connaît pas Jésus? Zany rehetra zany rehefa malala no voka-dratsy ny fanahy tsy manana fahalalana an Jesosy. Tout cela, bien-aimés, sont les mauvaises conséquences de l'âme qui ne connaît pas Jésus. Raha tsy mbola mahafantra an Jesosy ihany koa ny fanahintsika Si notre âme ne connaît pas Jésus, dia tsy ho tsapantsika mihitsy zany atao hoe fitahin'Andriamanitra izany. nous n'allons jamais expérimenter la bénédiction de Dieu. Toriana sy ampianarina ato am-piangonana fa tena misy fitahina. Cela est prêché à l'Église qu'il y a des bénédictions, Hoe misy fanambinana. qu'il y a des réussites, Hoe afaka mitondra fiainantsika ho amin'ny fiainamagaga Andriamanitra. que Dieu peut conduire notre vie dans une vie de miracle. Fa saingy aminao manokana resabe fotsiny zany. Mais pour toi, personnellement, ce sont juste de Satria tsy simples mety discours. matsapa le fitahina sy fanambinana ianao. Parce que tu ne reçois jamais ces bénédictions. Dia normal be ny antom-patokanao tsy matsapa le fitahina sy fanambinana. Et c'est normal que tu ne reçoives pas les bénédictions et Satria la le faveur. fanahinao mihitsy no tsy mahafantatra an Jesosy hoe iza marina moa izy. Parce que c'est ton âme qui ne connaît pas qui est Jésus. Kanefa voalaza Baiboly fa Jesosy no lalana ahafahan'Andriamanitra manao hetsika mpitahina eo amin'ny fiainantsika zay manompo azy. Et pourtant, la Bible dit que Jésus est le chemin par lequel Dieu peut bénir ceux qui le servent. No zany anjarantsika rehetra no mandiniteny sy mamantatra hoe mahafantatra an Jesosy ve ny fanahiko sa tsia. Alors, c'est notre part de nous examiner nous-mêmes. Est-ce que notre âme connaît Jésus ou non? Eny na dia zao fanompotsian'Andriamanitra izao azy Oui, même si nous servons Dieu, tantarako aminareo fa fanompona arana fombafomba sy fahazarana fotsiny rehefa tsy fantatrao tsy fantatry fanahinao hoe iza marina moa Jesosy. je te raconte que c'est juste une religion et des formalités quand ton âme ne connaissait pas qui est vraiment Jésus. Dia heverinao fa mety aminao mety amin'Andriamanitra ve mahita antsika hoe manompo fa saingy amin'ny fombafomba sy fahazarana. Et tu crois que cela convient à Dieu de devoir servir Riavana malala manaraka ity fotoan-dehibe ity. Bien-aimé qui assistait à ce grand culte, Mila mahafantatra an Jesosy ny fanahintsika. notre âme doit connaître Jésus Mba ahafahantsika manana finoana lehibe mandritra fahavelomana eto ambony tany. pour que nous puissions avoir une grande foi pendant notre existence sur terre. Mila mahafantatra an Jesosy ny fanahintsika. Notre âme doit connaître Jésus Ahafahantsika mihazona an Jesosy mandritra ny androm-piainantsika rehetra. pour que nous puissions garder Jésus pendant toute notre vie. Mila mahafantatra an Jesosy ny fanahintsika. Notre âme doit connaître Jésus Mba tonga antsika hiankina amin'ny Jesosy amin'ny lafin-javatra rehetra.
pour que nous puissions être avec Jésus dans tous les domaines de la vie. na amin'ny zavatra kely indrindra azy dia hiankina aminy isika. Même dans tous les petits détails, nous allons nous appuyer sur lui. Tena naneho fahasoavana lehibe ho antsika zanak'olombelona nge Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zanany izay nomeny. C'est vraiment une grande bénédiction que Dieu nous a donnée à travers Jésus-Christ. Ame ohatra aminareo aho entiko milaza fa hafa mihitsy ny fanahin'ny olona mahafantatra an'i Jesosy. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer que ceux qui connaissent Jésus dans leur âme est vraiment différent. Araka ny voalaza amin'ny Baiboly, nisy fampakaram-bady tao Kana ny Galilée. Comme la Bible le dit, il a fait un miracle à Cana en Galilée. Tamin'izany fotoan'izany reto mpivady vao reto sy ny fianakaviany dia nanasa an'i Jesosy sy ny renin'i Jesosy ary ny apôstôlin'i Jesosy. En ce temps-là, le couple a invité Jésus et les apôtres de Jésus et la mère de Jésus. Nanasa an'i Jesosy ry zareo satria fantany tsara fa Jesosy no ilay Mesia. Les mariés ont invité Jésus parce qu'ils savaient que Jésus est le Messie. Ry havana malala manaraka ity fotoana ity. Bien-aimés qui assistaient à ce culte, Amin'ny lafin-javatra rehetra dans tous les domaines de la vie, mila mitoetra amintsika Jesosy. nous devons rester en Jésus. Araka ny anambarako taminareo na dia amin'ny zavatra kely sy bitika azy dia ilaina hoe ho amintsika foana Jesosy. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même dans les petits détails, nous devons toujours être avec Jésus. Dia zao ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Voici ce qui s'est passé en ce temps-là. Rehefa nandeha ny fotoana. Quand le temps a passé, Tsy napozy ny reto fianakaviany reto ny olana ny soatapaka. cette famille ne s'attendait pas au problème qui est arrivé. Satria araka voalaza Baiboly, lany mialohan'ny famaranana ny divay. Parce que, comme la Bible le dit, il n'y avait plus de vin avant la fin de la Amin'ny cérémonie. Jiosy mitondra henatra sy fafambaraka zany hoe lany divay alohan'ny amaranana ny fety. Pour les Juifs, c'est vraiment honteux que le vin soit terminé avant la fin de la fête. Tena mitondra henatra sy fafambaraka be mihitsy zany. C'était vraiment honteux pour eux. Soa ihany anefa fanasan'izy ireo namonja ny olona mpanambadiana io Jesosy sy ny reniny ary ny mpianatra. Mais heureusement qu'ils ont invité Jésus, sa mère et les disciples à cette fête. Ka rehefa hitan'ny reniny Jesosy fa totsy problema tapaka reto fianakaviany reto Et quand la mère de Jésus a vu que cette famille avait un problème, dia nanatona Jesosy Marie reniny. sa mère s'est approchée de Jésus. Mpampianatra io, Maître, manana olana ny fianakaviany. la famille a un problème. Lany alohan'ny fotoana ny divay. Il manque du vin. Dia rehefa avy niresaka tamin'i Jesosy ny reniny Jesosy Quand la mère de Jésus a parlé à Jésus, dia lasa namonjy an'ireo mpanompo zay karakara tao an-dakozia ny reniny Jesosy. la mère de Jésus s'est approchée des organisateurs qui étaient dans la cuisine. Zao ny teniko aminareo. Voici ce que je vous dis. Ekeny ny teniko aminareo. Voici ce que je vous dis. Ho avy eo aminareo ny mpampianatra rehefa avy eo. Le maître va venir vers vous tout à l'heure. Satria Marie reniny Jesosy tena resy lahatra ny fanahiny fa io no ilay Mesia. Parce que Marie, la mère de Jésus, avait vraiment la connaissance dans son âme que c'était le Messie. Marina fa izy no niteraka an'i Jesosy. C'est vrai que c'est elle qui a enfanté Jésus, Fa ny fanan'Andriamanitra efa niteny tamin'ny fanahiny Marie fa io no ilay Mesia. mais l'Esprit de Dieu a déjà dit à l'Esprit de Marie que c'est lui le Zany no Messie. antony natokany Marie niteny tamin'ilay mpanompo hoe ekeo izay ampanaoviny anareo. C'est pourquoi Marie a dit aux organisateurs, acceptez ce qu'il vous dit de Akato faire, avy izay zavatra ampanaoviny anareo. obéissez à ce qu'il vous dit de faire. Vetivety teo tonga Jesosy. Ensuite, Jésus est venu Dia hoy Jesosy tamin'ireo mpanompo rehetra, et Jésus a dit aux serviteurs, feno rano ny siny. remplissez les chars d'eau. Araka ny fomba fanaon'ny Jiosy mantsy eo am-baravarana misy siny vato maromaro. Selon la tradition des Juifs, à la porte, il y avait des chars, plusieurs chars. Misy rano daholo ireo siny vato ireo. Ces chars de pierre contenaient de l'eau. Ka zay rehetra amonjy an'ilay lanona mpanambadiany Et tous ceux qui venaient à la cérémonie de mariage dia tsy maintsy manasa tanana amin'ny alalan'ireo rano ao anaty siny vato ireo.
de fait lavaient leurs mains avec cette eau qui était dans les jarres de pierre. fa tsy mahazo miditra ao amin'ilay lanonana ny olona tsy misasa tanana Mais ils n'avaient pas le droit d'entrer s'ils n'avaient pas lavé leurs mains. satria ny jiosy mihinana vatana amin'ny alalan'ny tanana Parce que les Juifs mangent directement avec leurs mains. ka rehefa tonga tao amin'ilay mpanompo tokoa jesosy dia zao ny teny naveriko indray Et quand Jésus est arrivé auprès des serviteurs, voici ce qu'il a dit, je répète, feno rano sy remplissez les jarres d'eau. satria efa nazo teny tamin'ny maria reny jesosy reto mpanompo dia nekely ilay teny Parce qu'ils ont déjà entendu ce que Marie a dit, alors ils ont obéi à Jésus. dia teny eo ihany dia ho jesosy tovozo indray zany rano zany À l'instant même, Jésus a dit, puisez dans cette eau. omeo an'ireo mpandatra fanasana ny rano Donnez cette eau à l'organisateur du mariage. dia mirasin'ilay mpandatra ny fanasana ny rano Et l'organisateur du mariage a pris l'eau dia niantsoantso izy et il a appelé, hoe iza no mbola mila divay qui veut encore du vin? iza no mbola mila divay Qui veut encore du vin? sady niantsoantso izy no nanandrana an'ilay rano tonga divay En même temps, il appelait, en même temps, il a goûté à l'eau qui est devenue dia du gaga vin. be mihitsy reto mpiservy reto Et ils étaient très étonnés. hoay tena divay tsara be mihitsy a ty divay atanako ity ory zareo Ce vin qui est dans ma main est vraiment du très bon vin. dia zao no tenin'izy ireo Et voici ce qu'il disait. araka fomba fanaontsika any am-boalohany tsara divay fa rehefa misotro be ny olona dia miaratsiratsy kokoa D'habitude, le vin est bon au début, mais quand les gens se sont enivrés, il devient de moins en moins bon. dia nanatona an'ilay vady vao reto mpandatra ny fanasana Et les organisateurs du mariage se sont approchés des mariés. tena olona voatay ianareo izy izy Vous êtes vraiment bénis, dit-il. tena olona magagy ianareo izy izy Vous êtes vraiment étonnants, dit-il. tena miasa aminareo andriamanitra hoy izy Dieu agit vraiment dans votre vie. dia ho le vady vao fa misy inony fa maninony Les mariés se demandaient, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? araka fanaon'ny olona dia ny divay tsara no aroso voalohany raha vao manompoka ny lanonana D'habitude, on sert d'abord le bon vin au début de la fête. fa amin'izao faraparan'ny lanonana izao dia tokony hoe divay ratsiratsy no aroso Mais vers la fin de la fête, le vin doit être de plus en plus mauvais. kanefa ianareo mianakavy tsy zay fa hatramin'izao dia mbola tsara be ny divay Mais pour vous, ce n'est pas la même chose. Le vin, il est toujours bon. ny van'ny olana Le problème est résolu. toka fitahiran'andriamanitra La bénédiction de Dieu est satria arrivée. tao amin'ilay fampakarambady jesosy sy ny reniny ary mpianatra Parce que Jésus, sa mère et les disciples étaient à cette fête. ilay mesia mihitsy no fotrana tokany vaolana nisy C'est vraiment grâce au Messie que le problème était résolu. ilay mesia mihitsy no fotrany fiainana voatay C'est vraiment grâce au Messie que la vie est bénie. fahasoavana tahaka izany no tian'andriamanitra iaina ny olona rehetra zay mahafantatra fa jesosy no ilay mesia C'est une telle bénédiction que Dieu veut que nous voyons, nous tous qui croyons que Jésus est le Messie. ary ny olona zay miankina amin'io jesosy ilay mesia io dia araka ilay nambarako teo hoe tsy maintsy mahita ny famonjen'andriamanitra izy Et tous ceux qui s'appuient vraiment sur Jésus, le Messie, verront toujours la bénédiction de Dieu. antoka efa kitsika jaolina toko faharoa andeny voalokatra amin'ny andefaraika amby folo Nous allons lire Jean chapitre 2, versets 1 à 11. toy izao ny voasoratra Voici ce qui est écrit. ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaramba taokany any galilea ary taony reny jesosy ary jesosy ny mpianako io dia nalainy ho ao amin'ny fampakarambady ary rehefa lany divay dia hoy ny reny jesosy taminy tsy manana divay izy hoy jesosy taminy raha vehivavy moa mifanina akory zaho sy anao tsy mbola tonga ny fotoako ary hoy ny reniny tamin'ny mpanompo ataovy izay sainy ataonareo ary nisy sy ny vato enina malany rano indroa na intelo ny vata avy niperaka teo ho fanadiovana araka fanaony jiosy dia hoy jesosy taminy feno rano siny dia ny fenony hatramin'olony ary hoy jesosy taminy tovozy amin'izao ka ento hoe ho ampandahatra fanasana dia nentina
arana nandrana ny rano tonga divay ny mpandatra fanasana nefa tsy nalala zay ny eviny fa ny mpanompo zay nanovondrano no nalala dia niatso ny mpapakatra izy ka nanao taminy hoe araka fanao ny olona dia ny divay tsara no arosiny aloha ary efa nisotro be ny olona dia vao zay ratsiratsy kokoa fa ianareo kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny zany no nataon'i Jesosy tao Kana Galilea ho volom-pamantarana ka naseho ny voninahiny ary no azy ny mpianany. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je répète encore ce que j'ai dit au début. Nous sommes tous des hommes et des femmes de Dieu. Nous sommes tous des chrétiens, nous tous qui sommes ici. Mais voici ce que je t'invite à faire. Ton âme doit connaître Jésus pour que tu puisses avoir une grande foi. Ton âme doit connaître Jésus pour que tu puisses recevoir Jésus avec toi tous les jours. Ton âme doit connaître Jésus pour que tu puisses oser s'appuyer sur Jésus dans tous les domaines de ta vie. Nous avons vraiment besoin de Jésus pendant notre existence sur terre. Tao am'lay lalona panambadiana na hoe tao am'reto fianakaviany reto raha ohatra ka tsy tao Jesosy. Sais-tu ce qui aurait pu se passer dans cette fête si Jésus n'était pas là? Azo antoka fa nienatra sy fafambaraka no nidominina tao am'reto fianakaviany reto. C'est certain que c'était la honte qui allait dominer dans cette famille. Ny fanao jiosy matsy rehefa manao lalonam-panambadiana dia tsy ndray andro na androandro fa mandritry ny herinandro na mandritry ny tapa-bolana be mihitsy. Parce que selon la tradition juive, quand il y a un mariage, ce n'est pas pendant 1 jour ou 2 jours, mais c'était pendant tout le mois. Tsy tapitra akory ve ny lanona dia fa lany ny sakafo. La fête n'était même pas terminée et il n'y avait plus de faim. Ienany sy fafambaraka izany. C'est vraiment la honte pour la famille. Fa saingy no reto fianakaviany reto nafantatra ny fanahiny fa Jesosy no lay Messie. Mais comme cette famille connaissait dans son âme que Jésus est le Messie, dia nataony zava-dehibe ny nanasany Jesosy ho ao amin'ilay lanonam-panambadiana. ils ont invité Jésus pendant la cérémonie de mariage. Ary Jesosy rehefa nasaina tak'izany na hoe rehefa miaraka aminao dia tsy mijerijery fotsiny. Et quand Jésus est invité ou quand il est avec toi, il ne regarde pas seulement. Quand Jésus est avec nous, il apporte la bénédiction. Il apporte des miracles. Et s'il y a des problèmes, il vient à notre secours. Mais la grande bénédiction en ce temps-là, c'était ceci. Cette famille devait vraiment tomber dans la honte. Et à la place de cela, cette famille a reçu l'honneur et la gloire.
l'honneur et la gloire parce que l'organisateur du mariage a dit aux mariés: araka fanaony olona any am-boalohany divay tsara no aroso aloha fa rehefa amin'ny faraparany dia ny divay ratsy. d'habitude, c'est le bon vin qu'on sert en premier et le moins bon en dernier. Fa ianareo kosa hatramin'izao dia mbola nitahiry divay tsara. Mais pour vous, jusqu'à présent, vous avez gardé le bon vin. Tena voatany tokantranonareo. Votre famille est vraiment Tena bénie. voatany fanambadianareo. Votre mariage est vraiment béni. Zany no fahasoavana nomena azy ireo satria fantatry ny fanahy-tsara hoe iza moa Jesosy Kristy. C'est la grâce qu'ils ont reçue car leur âme connaissait bien Jésus. Eno indray ty tantara manaraka ity. Écoute bien cette histoire-ci. Tao Samaria no nisehony tantara. Cette histoire s'est passée en Samarie. Toy izao ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Voici ce qui s'est passé en ce temps-là. Ovakiko aminareo ilay baiboly rehefa avy eo. Je vais vous lire la Bible tout à l'heure. Nandalo tao amin'ny tanàna Samaria Jesosy ndray andro. Jésus est passé dans la ville de Samarie un jour. Dia tonga teo amin'ilay toerana fatsakana Jesosy. Et il est venu auprès du puits. Dia nanantona vehivavy anankiray Jesosy tamin'izany. Et Jésus s'est approché d'une femme en ce temps-là. Ianao tsara ke zao zavatra tantarako aminareo zao hoe Écoutez bien ce que je vous raconte. mba ilazako aminareo hoe hafa mihitsy ny fiainan'ny fanahin'ny olona mahafantatra an Jesosy. Pour vous dire que c'est vraiment différent la vie de ceux qui connaissent Jésus dans leur âme. Ho Jesosy tamin'ilay vehivavy, Jésus a dit à cette femme: ome rano ao sotroky donne-moi à boire, fa tena manketa eto aho. car j'ai vraiment soif. Dia gaga be ilay vehivavy. Cette femme était étonnée. Inona ary tataon'ity rangahy ty? Qu'est-ce que cet homme est en train de faire? Ianao lehilahy, zaho vehivavy. Tu es un homme, je suis une femme. Kanefa ianao mangataka rano amiko. Et tu me demandes à boire. Inona ary tataon'ity lehilahy ity? Mais qu'est-ce que cet homme est en train de faire? Ianao jiosy za Samaritana. Tu es juif, je suis samaritaine. Kanefa ianao mangataka rano amiko. Et tu me demandes de l'eau. Tsy fampirarangy ny jiosy sy ny Samaritana e. Les juifs et les samaritains n'ont aucune relation. Tena tsy fampiditra mihitsy ny jiosy sy ny Samaritana. Les juifs et les samaritains n'ont vraiment aucune relation entre eux. Dia eno tsara fa ity no vaovao lehibe. Écoutez bien, voici la bonne nouvelle. Sady vaovao entina manamafy fa mila mahafantatra an Jesosy ny fanahintsika. Et c'est une nouvelle pour confirmer que notre âme doit connaître Jésus. Andao aloha vakina avy hatrany ilay baiboly Jaona toko faefatra manompo amin'ny andininy fafito Nous allons lire la Bible, Jean chapitre 4, à partir du verset ka 7 hatramin'ny andiny fadimy ambin'ny folo. jusqu'au verset 15. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy atsaka rano dia hoy Jesosy taminy omeo aho sotroiko. Fa ny mpianany fa lasa nakany an-tanàna hividy hanina. Fa orara vehivavy Samaritana taminy nahoany ianao no jiosy ka mangataka amiko hosotroina nefa aho vehivavy Samaritana fa ny jiosy ange tsy manandrara amin'ny Samaritana e. Jesosy namalaka anao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho sotroiko dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Faharoa, orana vehivavy taminy tompoko tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana ko aveza no azahoanao izany rano velona izany. Ianao fa lehibe no Jakoba razantsika izay nanome anay ity fatsakana ity sady izy sy ny zanany mba ny biby no misotro rano teto. Jesosy namalaka anao taminy hoe zay rehetra misotro ity rano ity dia mbola ngetaheta indray. Fa na iza na izy no misotro ny rano zay meko azy dia tsy angetaheta mandrakizay. Fa ny rano zay omeko azy dia ho loha rano miboaboka ao anatiny ho fiaina mandrakizay. Ora vehivavy taminy tompoko omeo izany rano izany aho mba tsy angetaheta na anketo antsaka intsony hatreo. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit: comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond.
D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Selon cette parole que nous avons lue, Jésus a demandé de l'eau à une femme. Et cette femme était très étonnée. Tu es un homme, pourquoi tu me demandes à boire? Toi, tu es juif, pourquoi tu demandes de l'eau à une femme samaritaine? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Voici ce que Jésus lui a répondu. C'est vraiment cette parole que j'aimerais que vous recevez tous. Jésus a dit à cette femme, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et si tu savais qui suis-je moi qui te demande à boire? Si tu savais vraiment qui je suis, dit Jésus, non seulement tu m'aurais donné de l'eau, mais toi-même tu m'aurais demandé, donne-moi de l'eau vive, donne-moi de l'eau vive. Mais si tu savais quel est le cadeau de Dieu me concernant, si tu savais qui suis-je moi qui te parle, tu n'aurais pas répondu à ma question ainsi. Que toi es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob? C'est eux qui ont construit ce puits. C'est eux qui ont bu de l'eau ici avec leurs troupeaux. Tu n'aurais pas répondu ainsi, dit Jésus. Parce que tu ne me connais pas, c'est ainsi que tu réponds. Mais si tu me connaissais, tu me demanderais de l'eau vive, et l'eau vive que je te donnerai jaillirait jusque dans la vie éternelle. Chère Église qui assistait à ce grand culte, beaucoup de personnes ne connaissent pas qui est vraiment Jésus. Ils le connaissent seulement par leurs pensées. Mais leur âme n'a pas encore reçu de révélation concernant Jésus. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sous-estiment l'existence de Jésus. Et beaucoup de personnes, même s'ils sont croyants, ils ne s'appuient pas sur Jésus. Ils ne remettent pas leur vie dans les mains de Jésus. Mais ils prennent leur vie par leur propre force. Ce n'est pas étonnant que Dieu regarde seulement ces personnes-là, même s'ils prient. Notre âme doit connaître Jésus pour que nous ayons une grande foi pendant notre existence. Notre âme doit connaître Jésus pour que nous puissions recevoir Jésus avec nous chaque jour. Notre âme doit connaître Jésus pour que nous puissions toujours nous appuyer sur lui dans les grandes choses et dans les détails.
Et aujourd'hui, Dieu veut conduire notre vie dans une vie de miracle avant la fin de cette année. Ary fandresen-dahatra atao anaty io dia anao zavatra lehibe amintsika Andriamanitra amin'ny taona vaovao iny. Et ma conviction intérieure, c'est que Dieu va faire de grandes choses pour nous pour cette nouvelle année. Noho zany mitondra antsika rehetra Andriamanitra hoe aoka hanana fahalalana Jesosy ny fanahinao. Alors Dieu nous invite tous à avoir la connaissance de Jésus dans notre âme. Ny fantaniana petrika dia hoe ahoana azy no atokany fanahintsika azo révélation mikasika ny amin'ny Jesosy. La question qui se pose, comment notre âme peut-elle recevoir une révélation concernant Jésus? Eno tsara ny teny izay nataony Jesosy tamin'ny Petera. Soyez bien attentifs à cette parole que Jésus a dit à Pierre. Andoka heveritsika vakina ilay teny matitiko 2:5 Nous allons relire Matthieu chapitre 16, verset 15 jusqu'à 19. Ary Jesosy taminy fa ianao kosa manao izy ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe voalohany sambatra ianao ry Simona Barjona fa tsy nofa mandraly no nanehoanao izany fa ndraiko izay ny an-danitra. Faharoa ary izao Jesosy milaza aminao koa ianao no Petera ary ambony ty vatolampy ity no oriko fiagonako ary vavady fialantsita tsy haresy azy. Fatelo omeko anao ny lakile ny fatsakany lanitra ka na inona fehezina hoe ty ambony tany dia ho fehezina any an-danitra ary na inona vahana hoe ty ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Ny olona rehetra tsy nisy nafantatra ny fanahiny mikasy any amin'ny Jesosy. Personne ne connaissait Jésus dans leur âme. Mitovy amin'izany ihany koa ny apôstôly rehetra. Les apôtres non plus. Fa i Petera ihany no nafantatra ny fanahiny hoe iza marina moa Jesosy. Mais seul Pierre connaissait dans son âme qui est Jésus. Tamin'ny finoana no nanambarany Petera fa Jesosy no misy. C'est par la foi que Pierre a dit que Jésus est le Messie. Inona ny antony? Pourquoi? O Jesosy Kristy. Jésus-Christ a dit, sambatra ianao ry Simona Barjona. tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tena sambatra be mihitsy ianao. Tu es vraiment heureux. Satria raha nafantatra ho Mesia ianao. Parce que si tu savais que je suis le Messie, dia tsy avy amin'ny nofo aman-drà. ce n'est pas par la chair et le Fa sang, ndraiky izay ny an-danitra no namea révélation ny fanahinao ka fantatrao hoe iza moa ao. mais c'est mon Père Céleste qui a donné une révélation à ton âme et tu as su qui je suis. Tena fahasoavana spécial nomena Petera mihitsy zay zavatra izay. C'est vraiment une bénédiction spéciale pour Pierre. Ny tiako ambara rehefa namalala dia izao. Ce que je veux dire, bien-aimé, c'est ceci. Mila ny fanahy masin'Andriamanitra milatsaka sy mameno antsika isika. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui descende sur nous Mba hatokantsika azo révélation ny fanahintsika dia ho fantatsika any amin'ny Jesosy. pour que notre âme puisse recevoir une révélation et alors nous allons connaître Jésus. Tsy mitondra na inona ho antsika ny fahafantarana hoe amin'ny saina hoe Jesosy dia toy izao na Jesosy tahaka izao. Cela n'apporte rien dans notre vie de connaître seulement intellectuellement qui est Jésus. Fa ny fanahintsika mihitsy no mila mahafantatra an Jesosy hoe iza moa izy. Mais c'est vraiment notre âme qui doit connaître qui est Jésus. Ataoko fa mazava be le teny nataony Jesosy tamin'ny Petera hoe tsy avy amin'ny nofo aman-drà zao fa zavatra fantatra zao fa ndraiky izay ny an-danitra no nanehoanao an'izany. C'est très clair quand Jésus a dit à Pierre que cette révélation ne vient pas du chair et de la sang, mais du sang, mais c'est mon Père Céleste qui t'a révélé cela. Raha tsy nafantatra an Jesosy ho Mesia moa reto apôstôly reto dia tsy nametsy iny Jesosy. Si ces apôtres ne connaissaient pas que Jésus était le Messie, Jésus ne les a pas Satria condamnés. fantatry Jesosy fa tsy mbola nalatsaka Andriamanitra ray tamin'ireto apôstôly reto ny fanan'Andriamanitra. Parce que Jésus savait que l'Esprit de Dieu n'est pas encore descendu sur les apôtres. Fa ny vaovao mahafaly lehibe dia ity.
Mais la bonne nouvelle, c'est ceci. Rehefa niaraka nivavaka tao amin'ny efitrano anankiray tamin'ny andro Pentecosta ny mpianatra rehetra ny apôstôly rehetra. Quand tous les disciples et tous les apôtres se sont réunis au même endroit pour prier le jour de la Pentecôte, Dia nilatsaka ny fanan'Andriamanitra. l'Esprit de Dieu est descendu. Nameno azy ireo ny fanan'Andriamanitra. L'Esprit de Dieu les a remplis. Nisy fisy onjatra magaga mihitsy aza nitranga tamin'izany fotoana izany. Quelque chose de merveilleux s'est passé en ce jour-là. Ary teo ny eo ihany Et à l'instant même, tsy Petera irery ihany no nahazo révélation mikasiny amin'ny Jesosy. ce n'était pas seulement Pierre qui a reçu une révélation concernant Jésus, Fa ny apôstôly rehetra, mais tous les apôtres, ny mpianatra rehetra. tous les disciples. Ary zany indrindra no antony natoka azy ireo sa nisy vahoaka Et c'est pourquoi ils ont osé se montrer en public ka nitoroteny et ils ont prêché, nijory vavolombelona ils ont témoigné fa Jesosy no lay maty teo ambony hazo fijaliana. que Jésus est mort à la croix. Fiainana tsy fanaon'izy ireo zany tany aloha C'est une vie qu'ils n'avaient pas l'habitude fa de noho ny mener fanahy masina ny auparavant. latsaka Mais grâce au Saint-Esprit qui dia est nahazo descendu, révélation ny fanahiny. ils ont reçu une révélation Dia dans izay leur voalaza âme. izay hoe nasany joro teo masom-bahoaka ry zareo rehetra. Et ils ont osé se montrer en public. Ka androany Et aujourd'hui, mba tonga antsika hanana fonina lehibe pour que nous puissions avoir une grande foi ka tsy handalo fotsiny ity farany taona ity. et que cette fin d'année ne passe pas en vain, Androany mba tonga antsika handre fahasoavana lehibe amin'ny taona vaovao iny. aujourd'hui pour que nous puissions recevoir une grande bénédiction pour la nouvelle Dia andao année, hivavaka isika rehetra. nous allons tous prier, Asehoany etaetatsika hitady an'Andriamanitra. montrant notre soif que nous cherchons Dieu. Ary manana etaeta ny ilatsan'ny fanahy masina eo amin'ny fanahintsika. Ayez la soif de recevoir le Saint-Esprit dans notre âme. Mba azo révélation ny fanahintsika. Que notre âme reçoive une révélation Ka ho fantatsika lalany amin'ny Jesosy. et que nous puissions connaître Jésus, Dia hanam-pinoana lehibe tsika amin'ity taona ity. que nous puissions avoir une grande foi Dia cette hita année. fahagagana ianao. Et tu vas voir un miracle. Ahita ny herin'Andriamanitra miasa ianao. Tu vas voir la puissance de Ho Dieu agir. tahin'Andriamanitra be ianao. Dieu va te bénir. Lasa olona miavaka ianao. Tu seras quelqu'un de Ary amin'ny différent. taona vaovao iny Et pour la nouvelle année, dia isy fahasoavana be irotsaka amintsika. il y aura une grande bénédiction qui va descendre sur Riavana nous. malala tonga eto. Bien-aimés qui êtes venus Andao ici, hivavaka isika. nous allons prier Tahaka izay nataon'ireo apôstôly tamin'ny andro Pentecosta. comme les apôtres ont fait au jour de la Pentecôte. Ny tanjona zany androany. Aujourd'hui, notre objectif, Ilatsaka amintsika ny fanahy masina. que le Saint-Esprit descende Ametraka sur nous, révélation ny fanahintsika ny fanahy masina. que le Saint-Esprit nous donne une révélation dans Dia ho l'âme. fantatsika mazava any amin'ny Jesosy. Et nous allons vraiment Ho connaître fantatsika Jésus. mazava any amin'ny Jesosy. Nous allons vraiment connaître Jésus. Andao ary tsika rehetra andohalika hivavaka amin'izao ori izao. Nous allons maintenant nous agenouiller pour prier. Dia sokafa mivavanao eo am-pandoliana. Ouvre ta bouche pendant que tu te Tena mets à mivava amin'ny genoux fona rehetra ianao. et prie de tout ton cœur. Asandrato avo ny fiaonao. Et lève ta voix. Andao azy hivavaka tsika rehetra. Ny mpitarika fiderana tonga dia maka plasy aty alohana daholo. Nous allons maintenant prier. Atraiza ny etaetanao. Tsy zay hita fahasoavana lehibe ve ianao amin'izao faraparan-taona izao. Raika amin'ny telopolo andro sisa dia farana ny taona. Tsy mangetaetany ahitany tana maherin'Andriamanitra ve ianao. Amin'ny mampanompon'Andriamanitra ahy. Dia izay nataon'Andriamanitra tao Kana tany Galilia. No tiako ataon'Andriamanitra amintsika rehetra fiangonana nandreny ny afatra netiko teo. Noho izany asandrato avy dia avo ny feonao. Mivava be mihitsy ianao. Mba hilatsaka ny fanahy masina. Ka dia isy révélation eo amin'ny fanahinao. Dia ho fantatrao lalina dia lalina fa Jesosy no iraka Andriamanitra solution ho antsika amin'izao farantaona izao. Fitahina ho antsika amin'ny taona vaovao iny. Samy mivavaka arak'izany isika. Ny mpidera rehetra ihany koa ny musicien rehetra samy mivavaka mafy be mihitsy ka hiainga avy eto amin'ity toerana ity
avy eto amin'ity altara ity ny herin'Andriamanitra hitosaka amin'ny olona rehetra zay manalika an'izao fotoan-dehibe izao. Samy mivavaka araka izany tsika rehetra. Samy mivavaka araka izany tsika rehetra. Raisy ny fanahy masina fa efa mandataka Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Fahasoavana efa nomanina ho antsika rehetra izany. Raisy ny fanahy masina zay mangetaheta dia mandray satria omena. Zay mangetaheta dia mandray satria omena ny fanahy masina amin'ity androandroany ity. Samy mivavaka araka izany isika tompoko. Samy mivavaka araka izany tsika rehetra tonga eto. Tompo, tia an'ity fiangonana ity ianao, ary izy fahasoavana lehibe ho ataonao amin'izao faraparan-taona izao. Lelanao ary ray eo, lelanao ary mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Izy fahasoavana lehibe ane ho ataonao amin'ity fiangonana ity amin'izao faraparan-taona izao. Noho ny amin'i Jesosy dia aneo an'izany fahasoavana lehibe zany ianao. Tsy latsaka izany ihany koa ny zavatra omenao andreto olondreto amin'ny taona vaovao iny. Halleluia, 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 halleluia. Apetrao eo fonao tananao ray dia ny tananao akavia kosa mitsangana. Tompo, eto ny fanatrianao. Indro ankehitriny maneho famindram-po lehibe aminay rehetra ianao, maneho fahasoavana ihany koa. Ka noho ny amin'i Jesosy zay nambarako teo maty teo ambony hazo fijaliana, dia andatsaka mifanahinao aminay rehetra ianao. Ary amin'izao olo izao dia anome révélation eo amin'ny fananay ianao mba hahafantaranay hoe iza marina moa Jesosy. Ka hanana finoana lehibe izahay amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy iny. Tena ho avanao zahay. Halleluia, halleluia. Miterana Andriamanitro faleibe, faleibe. Miterana Andriamanitro faleibe, faleibe. Miterana Jesosy. Magaga ianao, magaga ianao. Jesus, se tu
miterana fanary masina mahery ana mahery anao mahery ana mahery ana samy makatoerany avokoa tsika rehetra dia amin'izao fotoana izao tsika andao hitondra fanatitra fanaontsika hatramin'izay moa dia ny tanitsika mba hitondra ny ampahafolokarena dia normal be raha tsy fantatry ny fanahinao ny amin'i Jesosy sarotra be aminao ny anome ampahafolokarena tena be fanahina be anao dia tsy mahasahy manao ampahafolokarena any le olana kanefa rehefa tsy manao ampahafolokarena ianao inona mety hitranga inona mety hiseho riavana tsy androany ihany no mivavaka ianao mba azo révélation fanahinao ka fantatrao ny amin'i Jesosy fa isan'andro indrindra fahatoato mialohan'ny amaranataona sy andraisantsika taona vaovao ka androso itsika zay hitondra ny ampahafolokarena zay hitondra ny ampahafolokarena mandrosoa rehefa aveo tatazana eny toerana fanatitra fanaontsika mahazatra nda ohatra anao hira anankiray eo mpipetrana ihany isika Yanara nira na hira, hira, hira.
Alléluia. Dia inoy ity filazana manaraka ity a.